Izay no makasika an'iny fa lafim-baovao hafa na dia teo azany fivoriana ny arahan'ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Croix no tanterahana ny volana desambra lasa teo nanapahana amin'ny tsy tokony sy ny fatapatapahan'ny rano eny amin'nivon'ny tranon'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny dia mbola miverina trany ny olana tsy fahampiny ny rano na ihany koa tsy fahatongavan'ny rano eny anivon'ireo tranon'ny mpianatra samihafa ao anatin'izay anjerimanontolo izay. Araka izany vahaolana maritra no dia davindreto mpianatra ireto mba anafinganana na ihany koa avitany izy ireo araka ny tokony ho izy ny fianarana miandry azy ireo. Ravakarandramanalina sy mamirasoanay no nanangona ny vaovao. Voatery mametraka fandaminana manokana itaty mpianatra amin'ny sapam-piofanana matematika amin'ny taona fahatelo eny amin'ny Université n'Antananarivo manoloana ny olany famatsiana rano eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra eny Ambatomaro amin'izao fotoan'izao. 12 andro tapaka ny rano tetỳ atoerana ary voatery maka rano amin'ny vovo manamorona ny tanimbary tsy lavitry ny trano fonenan'ny mpianatra izy ireo. Rano izay sady miloko mavo no mbola lafo satria amidy 500 ariary ny ray bidon. Rano indroa amin'ny bidon farafakely no mahampy ity mpianatra iray ity ao anatin'ny iray andro raha ny fanazavany. Nenanay an'izay zany aloha dia tena ao anatin'ny fiafiana tanteraka satria ao anatin'ny 2 herinandro any tsy hisy rano ohatra n'izao ny zavatra ienanay. Izay nefa mba manana izay leo fahafahana mba ty ena ampiasa rano ohatran'ny rehetra zay mampianatra ny aiko koa fanomanana fanadirana zao efa tena tsy lazaina tsony gambany dia lasa ohatrany hoe miteraka olana problème be zany zavatra atao fa sarotra ny olana ty-tanàna koa mindrela rano mbola tsy zary. Omaly alina no niverina ny rano tetỳ atoerana rehefa nanao fitokonana nao fangatana ny famerenana famatsiana rano itaty isy ireo namany anjato ny monina ity omaly alina. Ity olana eo amin'ny fahazoana rano ity moa dia efa lasa zaroa andavanandro amin'ny mpianatra ety amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ety Ambatomaro tao anatin'ny 3 taona izao ireo mpianatra izay nanambara fa amin'ny andro alina vao mandeha ny rano. Dia tokony jerevana maika ary eo amin'ny vahaolana maharitra ny rano ety amin'ny cité fa tsy hoe vahaolana vonjy maika no apetraka dia manao antsoavy zay amin'ny rehetra tompon'andraikitra na ao amin'ny Croix na ao amin'ny Jirama na amin'ny fitondram-panjakana mahefy isan'ambaratonga mba hijery. Mahery ny 700 ireo mpianatra monina ety amin'ny trano fonenan'ny mpianatra Ambatomaro amin'izao fotoan'izao. Ny Croix no miandraikitra mivantana ny filana mikasika ny trano ety atoerana saingy mahatsiaro tsy misy miaino trano ireo mpianatra rehefa misy ny fitarainana nataon'izy.